miraba ny fiangonana manona aminareo ny fahasoavan'ny tompo ry havana. Filazantsara araka ny jauna, tantara fanta-daza, tantaran'ny Maria. Jauna toko fa 12 dia irahantsika mamaky ny andininy fahatelo ry havana. Jauna 12:3 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Maria rehefa naka menaka manitra ny sinarda sady tsara ny sarobidy lanjany iray livatra dia nanositra ny tongotry Jesosy sy namoaka ny tongony tamin'ny volondohany ary feno ny anitry ny menaka ny trano. Ny fahamarinana voalohany ry havana izay men'ny tompo antsika anio dia hoe takarina avy amin'ity tantaran'ny Maria ity dia no hoe mba tiavo koa tahaka ny Maria, mba tiavo Jesosy amin'ny fitiavana voalohany, mba tiavo Jesosy amin'ny fitiavana voalohany ary asehoy amin'ny volanao zany. Mba tiavo amin'ny fitiavana voalohany Jesosy ary asehoy amin'ny volanao zany. Manahirana antsika zany ry havana, ny tia azy tsotro zao raha tsy vitantsika maika ny ho tia azy amin'ny fitiavana voalohany ary faharoany eo zany amin'ny vola fa tiantsika ny tompo. Ary araka le hira teo hoe Jesosy lalana sy fahamarinana ary fiainana, miandry antsika any an-danitra izy ajanony kolikoly, ajanony fahirana. Tena mampitolagaga ary mampihetsy-po ry havana zany hoe fitiavana voalohany nasehon'ny Maria eto zany. Io hitantsika io hoe manositra menaka manitra ny tongotry Jesosy izy. Fomba jiosy dia hosorana menaka ny lohan'ny vahiny zay tonga mihatrano aminao, hosorana menaka ny loha. Azo sasana koa ny tongotry ny vahiny zay miantrano ao aminao. Fa neny Maria ry havana, neny Maria dia ny tongotry Jesosy no nosorany menaka, nosorany menaka manitra lavidy. Ary tsy vitany hoe nosorany menaka ny tongotry Jesosy mbola foahany tamin'ny volo. Fa raha tapiny amin'ny fanitrin-teny ny volo manana hevitra hoe voninahitra fa tsara an-tarehy. Voninahiny mahisy azy dia apetrany eo tongotry Jesosy. Zay ty Maria ty ry havana, zay ty Maria ty. Tiany Jesosy amin'ny fitiavana voalohany ka manao fanomezana zay mety veriny maro, ny mpinotsotra hoe tafahoatra. Tsy mahagaga ry havana zany, tsy mahagaga zany. Tompo no miantso anao androany mba ho tia azy amin'izany fitiavana voalohany zany ko, dia aneo an'izany amin'ny hoe fandaniana tafahoatra. Fa ahoana ny natonga nyty Maria ty? Ahoana ny natonga ny Maria ahafohy zavatra sarobidy ohatran'izany ry havana? Intelo ao amin'ny soratra masina, Maria no asongadin'ny tompo, asongadin'ny soratra masina. Ary eo amin'ireo toerana telo zay anasongadinany soratra masina amin'ny Maria dia tsy aizy Maria fa eo apotitry ny tongotry Jesosy ry havana, eo a-tongotry Jesosy Maria intelo. Ary rehefa jerenareo anankitelo ireo dia hoe nandoalika teo mipotitra ny tongotry Jesosy izy.
tanaty fifaliana. Nandoalika teo tongotra Jesosy izy tanaty fahoriana raha namoely Lazarosy. Ary eto izy mandoalika eo am-pototry Jesosy izy raha manao an'izao fanatitra zao. Ry fiangonanao oviny anao mba nandoalika fara teo an-tongotry Jesosy. Oviny anao no nandoalika fara teo an-tongotry Jesosy. Sa tsy ho anao zany fa ho an'ny hafa? Sa tsy ho anao zany fa sahirana loatra ianao andoalika? Sa tsy ho anao zany satria raharam-pivavahana, feno avinavina, feno fiheveran-tena ho zavatra? Sa tsy ho anao zany satria mahatoky ny herinao, mahatoky ny tenanao, mahatoky ny fahendrenao ianao? Ho an'ny Maria ry havana, araka ny teny le mpitory teny anankiray zay teo an-tongotry Jesosy, c'était sa place favorite. Inona ny place favoritinao e? Aiza ny place favoritinao e? Aiza no hitadiavan'ny tompo anao ka ahitany anao? Matetika ry havanao. Ary raha tsy andoalika ianao, raha tsy andoalika ianao, jamais ianao anetry tena, jamais ianao iaina zany hoe fitiavana voalohany ho an'ny tompo izany. Sotra an'Andriamanitra ry havana fa ato amin'ity fiangonan'ity isika araka sy tarihan'ny fanahy dia hoe misy fotoana tokoa rehetrentsika teny eo anatrehan'ny tompo dia mandoalika isika ary dia mbola manontany ianao tompo hoe sao dia ianao tamin'ireny fotoana nandoaly antsika ireny mbola namorona tsangatsy amanorana ka tsy mbola nandoalika mihitsy ianao tanaty fanimpom-pivavahana tato isotro fitiavana? Teny aminao ny tompo amin'izao maraina izao fa miandrenao any an-danitra izy tiavo aho amin'ny fitiavana voalohany, tiavo aho amin'ny fitiavana voalohany. Rehefa miresaka an'ity tantaran'ny Maria sy nanositra menaka manitra ny Jesosy ty ry havana dia tsy voalaza ato amin'ny Jaona izy fa ao amin'ny Marka, jerentsika hoe Marka 4:10, Marka 4:10. Andiny fahatelo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho ny tany Betania Jesosy tao an-tranon'ny Simona boka ka nipetraka ninana dia avy ny vehivavy anankiray nitondra tavoara alabastara feno menaka manitra nisy narda sarobidy indrindra dia novakiny tavoara ka nahidiny tamin'ny lohan'i Jesosy ny menaka. Rehefa andraraka le ranomanitra ry havana dia vakina le tavoara alabastara zay vao afaka ahositra le menaka ary dia mamerivero ao anatin'le toerana andrarana azy le menaka manitra. Ny fahamarinana faharoa ry havana dia zao, ny fahamarinana faharoa dia zao: meteza hovakin'ny tompo ny tavoara alabastara ny fonao. Meteza hovakin'ny tompo na avelao hovakin'ny tompo ny tavoara alabastara ny fonao. Resaka tavoara alabastara vaky, tavoara alabastara ny foko zany zao no resahana ary zany ny tian'ny tompo atao amiko sy atao aminao ry havana. Rehefa inona moa no hoe miezaka mamaky ny tavoara alabastara ny fontsika ny tompo ry havana, rehefa misy zavatra mamaky ny fontsika ka atserovantsika
atserovantsika tena na hoe itenenantsika hoe tena vaky mihitsy ny fo ny tompo zay ry havanao no miasa ao aminao. Rehefa misy teny na zavatra fietsika mandratra anao, miasa ny tompo zay mamaky ny tavoara labastarany fonao. Maria eto ry havana nanaiky nataony an'izany. Maria nanaiky nataony an'izany tsy fomba tamin'izany andro zany, zany hoe vehivavy hiditra amina toerana anankiray hiditra amina toerana anankiray hoe voatokana ho an'ny lehilahy. Tsy fomba zany hoe vehivavy mamany fatorany volony zany etsetra, ary azo sary an-tsaina mety hoe tondro molotra teny fanesoana mandratra. Tsy nahoany Maria zany, tsy nahoany Maria zany ry havana. Fa rehefa jerenao ny tantarany Jodasy eto, tsy mba nanaika no vakiany Jesosy izy zany hoe tavoara labastarany fony zany. Nanao teny nandratra azy ange Jesosy teto, nanao teny nanala baraka azy ange Jesosy. Any amin'ny synoptika any eto amin'ity tantara ity dia mitantara ny soratra masina hoe ny mpianatra no nanao le fanamarina hoe inona no anton'izao fandaniam-poana zao. Fa eto précisény soratra masina hoe Jodasy no ny anan-kendry be moral. Io zao raha tsy nylaniana foana teto azo nanampiana mahantra. Dia vita ny tenin'ny Jodasy dia ny tenin'ny Jesosy hoe avelao izy, avelao izy. Le tenin'ny Jesosy ry havanao dia azo lazainy hoe famaliana mivantana na famaliana ankolaka any Jodasy, fantsiana azy teo ampabe maso teo, ary azo antoka fa natsiaro hafa baraka Jodasy teo natrehan'ny tenin'ny Jesosy ry havana. Hafa baraka izy satria naninona hita teo na ariarin'ny Jesosy teo ny fiatsaram-belatsiany hoe mody hoe ny malahelo amin'ny malahelo amin'ny malahelo ny mahantra, na ariarin'ny Jesosy teo ny fitiavam-bolany sy ny fahirana. Malahelo izy satria arakaraky ny henan'le vola amin'ny kitapom-bola no henan'le vola angalarina, ary na ariarin'ny Jesosy teo ampabe maso teo fa mpangalatra Jodasy petsara velatsia mpangalatra afa-baraka. Ry havana, raha misy mpino anankiray angamba, raha misy mpino anankiray angamba manao dinika any amina braona pastera ka hitenenan'le pastera hoe zao nampanatsoka ampiralainy ianao anao dinika ampitiavana, fa ianao dia tena petsara velatsia, ianao dia tena mpangala-bola atao mpiangonana ato mety safotra le olona anoloan'ny braon pastera eo mety safotra izy ry havana. Ary arakaraky le olona na dia hoe entretien voafefin'ny secret pastoral azy vo mivoaka amin'ny braon pastera izy dia tatatainy eran-tany lalina ry zareo no nanaovan'ny pastera. Fa ty ry havana tsy dinika pastoral en tête à tête tao amin'ny braon an'i Jesosy, teo ampabe maso ny cible an'i Jesosy. Jodasy ry havanao teo ampabe maso nisy no afa-baraka, teo ampabe maso izy nariarin'ny Jesosy toetra ratsina. Zay le hoe mbola te hamaky ny tavoara labastarany fony Jodasy. Jesosy ry havanao ahatonga saina miafatra ho antsika, miafatra ho antsika dia hoe aveloan'ny tompo, aveloan'ny tompo ampiasa zay fomba rehetra tiana ampiasaina mba hoe hamakiny io tavoara alabastarany fonao io. Mety teny mandratra zany, mety fihetsika mampiseho ny tsirariny zany, mety teny mandratra eo nivon'ny tokantranonao zany, mety daroka zany ianao ny voadaroka, fa ny tompo te hamaky tavoara alabastarany fonao. Fa io ny foavaky ry havanao ny tavoangy alabastarany fonao dia le fanahy
zay ao aminao zanak'andriamanitra, hamerivero fitiavana ianao, hamerivero fifaliana ianao, ary ho feny fifaliana zay toerana misy ianao, atomboko amin'ny ankohonanao zany, tahaka nyity tantara marity hoe feno manitra ny trano toerany mary. Eo ianao ray, eo ianao vady, eo ianao ray be, reny be, eo ianao zanaka manana ray-tapo, eo ianao mpianatra, eo ianao mpandrara. Ozy ny tompo aminao an'io hoe meteza avelao ny tompo, amaky ny tavoara alabastara ny fonao a, dia amerivero amin'ny manitra hatrany an-danitra ary ety an-tany a manodidina anao e. Famarinana fatelo farany havana dia zao, mbola avy amin'ny ohatra Maria, asehoy amin'ny volanao, asehoya amin'ny volanao fa Jesosy dia Mesia maty ho anao. Asehoy amin'ny volanao fa Jesosy dia Mesia maty ho anao. Somary sarotsaritra ke daveriko farany. Asehoy amin'ny volanao. Dia masarotra azy tsy le ato fa le hoe asehany maneho azy amin'ny vola manko. Asehoy amin'ny volanao fa Jesosy dia Mesia maty ho anao. Raha mbola misokatra amin'ny baibolitsika, Jauna 11:53 ry havana. Jauna 11:53. Ny anaran'i Jesosy, koa hatramin'izany andro zany a dia niendry ahafaty azy a ireo. Signé zany ny arrêt de mort-n'i Jesosy a, Jauna 11:53, juste alohan'ny péricopes-ntsika. Izy areo hoe niendry ahafaty an'i Jesosy reo rehefa jerena le contexte lohampisorona sy ny fariseo. Samboriny io a dia finao. Ary dia zay ry havana zao no heverina fa hoe reny Maria koa, hoe Jesosy ho faty. Ary dia efa alohaviny Maria zany hafatesan'i Jesosy zany, ary zay no ambaran'i Jesosy eto. Efa alohaviny Maria zany fahafatesany zany. Raha tsarontsika hoe nosorany Maria menaka ny tongotry Jesosy, akoatran'le hoe fanetreny tena fanambarana zany, fa fatany hoe ho faty Jesosy, satria teo amin'ny jiosy ny olona maty ihany no hoe hosorana menaka manitra ny tongotra. Fa ny olona ohatrany Jodasy ry havana, angamba koa mpianatra hafa, tsy mahafantatra ny Jesosy ho Mesia ho faty, Mesia ho faty. Dia milaza an'izany a ho fandaniam-poana, milaza an'izany a ho fandaniam-poana. Alay fisarany tsaina angery havana, alay fisarany tsaina. Vidin'ity menaky ity a dia hoe karama heritaona, karama heritaona. Alay fisarany tsaina hoe ataonao ekônomia eo, ao anaty tavoaky, ao anaty boatin-drakitra, karamanao heritaona, karamanao heritaona. Dia mahita an'i Jesosy ianao, atolotra ho azy ny karamanao heritaona. So de trop zany pastera, zay le izy. Fa ny olona zay mahafantatra an'i Jesosy ho Mesia maty ho azy, zany no ahafoy, zany no ahafoy vola tsy tapesipesenina ohatran'izany ry havana. Nafinaritra le teny mpitoroteny anankiray, miresaka ny Maria izy, miresaka ny Maria izy, miresaka ny fanomezan'ny Maria izy, zay mahalala an'i Jesosy Mesia. Ozy izy hoe Marie reconnaît que Jésus
vaut mieux que tout l'or du monde. Sarobidy lavitra ho an'ny Maria Jesosy no izay hoe volamena rehetra ety an-tany. Ary hoy izy ihany hoe pour Marie, pour Dieu, rien n'était trop beau. Ry havanao, angataon'ny fanahinao masina hitarika ho amin'ny marina rehetra, ary afantatra marina any Jesosy ianao, voaomby ho anao manokana tao amin'ny hazo fijaliana no ny fahotanao, ary nitsangana tamin'ny maty hanamarinana anao manokana. Tsy hoe tsy ahoan'i Jesosy inona ny mahantra, tsy anty zany diso zany, fa tiany aloha isika haneho fitiavana azy, fitiavana voalohany, ary afantatra azy marina ho Mesia maty ho an'ny fahotantsika. Toy izy le mpitoro-teny anankiray hoe le fanahy masina zay mampidina ao am-ponao zany fitiavana voalohany ho an'i Jesosy zany, iny fanahy masina ihany rehefa avy eo no mitarika anao itiany marina ny malahelo sy hanome ho an'ny malahelo. Sa ozy izy Jesosy araroty fa tsy ho eto aminareo mandrakariva. Nilaza ny hafatesany ary hoe fa atongotra zany hafatesany zany, ary ohatra Marie satria hoe araroty ohatrany Marie opportunité spirituelle hanehoanao fitiavana amin'ny tomponao, amin'ny Mesianao io. Maty Jesosy, tsangana tamin'ny maty izy, ary velona mandrakizay izy ankehitriny. Fa zao ny zavatra maika alohan'ny farafofinainao dia hoe aseho marina aroko zany ny fiainanao, fa tena hoe raisinao ho Mesia maty ho anao manokana Jesosy rehefanao, aseho amin'ny volanao zany, aseho amin'ny fanomezana, manana endrika sakrifisy, tsy ny tonom-bola ny zava-dehibe fa le fanomezana manana endrika sakrifisy. Ary raha mbola ambinambom-bola rehefa nanomenao, tsy apititra anao any an-danitra zany, tsy fiainany olona hiditra any an-danitra zany, fa ny naiza ianao natohina tonom-bola menao okanana endrika sakrifisy zany. Ry havanao miandrenao any an-danitra ny tompo, okizay fitiavam-bola io, okizay io kolokolo io. Amen.